أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتعت تيكا مديرة سمكسيتك أنتب الله سبحانه وتعالى ari mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho an'ilay mpaminany farany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ho an'ireo fianakaviany sy ireo mpanarady azy ary izay mifikitra manaraka an'izany sorodalana izany mandra-pahataperan'ny fiainana eto ambony tany insha Allah. Raha laitsy ranabavy ary ray aman-dreny ajanisany ato any atokantrano any. Miarabantsika mbola nomeny Allahu subhanahu wa ta'ala ao anatin'izao folo farany volana Ramadan izao. Angatantsika amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala aingany ity folo farany ao anatin'ny volana Ramadan ity mba hitondra fahombiazana sy fahasambarana ho antsika tsirairay avy eto ambony tany sy any akoatra. Fantatsika tsara fa am'izao folo farany izao fa indrindrandrindra moa androany dia hiditra ao anatin'ny alina fahafito amby roapolo ny volana Ramadan, izany hoe araky ny tenindreo manam-pahaizana possible izany alina zany no alina ny Laylatul Qadr. Ary alina Laylatul Qadr araky ny fantenen'ny Allahu subhanahu wa ta'ala dia io ny alina ny lahatra, ary izany alina ny lahatra izany dia tsara lavitra mihoatra ny arivo volana. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr wama adraka ma Laylatul Qadr Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Fantatsika tsara fa izany alina Laylatul Qadr zany raha laisana manena janisany any anaty tokantrano any dia nataony Allahu subhanahu wa ta'ala tahaka ny hoe nafeniny tamin'ny mpino islamo tsirairay avy izany fahitana ny alina Laylatul Qadr na ny alina ny lahatra izany, satria midika fa Allahu subhanahu wa ta'ala mila manambara amintsika fa ny mpino islamo tsirairay avy dia tokony hiezaka sy hifaninana amin'ireo karazana asa soa mety azahoan'ny tombontsoa eto ambony tany sy any akoatra. Hadisy izay azontsika tamin'ny Ibadat ibn Samit ny tantara fa hoe raha andro Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa andeha hivoaka andeha tantara fa hoe ny alina Laylatul Qadr dia am'izao alina izao, Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa tonga teo amin'ny mpanaradiandreo dia nahita andian'ny mpanaradiany somary nifamaly ary karazany nifanditra izy areo, dia niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam mana hoe inni kharajtu li ukhbirakum bi Laylatil Qadr wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat wa asa an takuna khayran lakum. Zao izy tonga andeha anambara aminareo zany Laylatul Qadr zany, dia rehefa tonga teo aminareo za dia nahita andian'olona anankiroa nifamaly tamin'izany fotoana izany, dia nesorony Allahu subhanahu wa ta'ala tampoka zany Laylatul Qadr zany ka possible ozy izy izany hitondra vokatsoa aminareo. Dia niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy izay nitateriny mamatsika Aisha radhiyallahu anha mana hoe iltamisuha fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Tsakarainareo, didavinareo ary miezanareo mitsakaraka an'izany alina ny lahatra izany zay azahoanareo tombotsoa tahaka ny asa soa nataon'olona nandritry ny arivo volana amin'ny reo alina ny impera ny 21, 23 ary 25 sy 27 ary 29. Zay ny araky ny nambara mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raha laisy ranabavy ajanisany anisan'ny cadeau lehibe zay nomeny Allahu subhanahu wa ta'ala atsika mpino islamo ankehitriny dia fanomezany atsika tombonandro mbola tafiaina ao anatin'izany folo farany volana Ramadan izany, fa indrindrandrindra amin'izao alina amin'ity alina ny 27 ny volana Ramadan ity. Angatantsika amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala mba omeny hery sy tanjaka atsika tsirairay avy mba ahafahantsika hifaninana amin'ireo karazana asa soa napresiany mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satria tsy misy ray amintsika migaranty antenany fa hoe ahatratra zany taona 3 amby 20 taona izany iaina eto ambony tany,
fa io anisan'ny fanomezana lehibe natolotra Allahu subhanahu wa ta'ala amitsika ka okatsika samby ezaka any amin'ny isan'ny tokatranontsika tsirairay avy am're fanataterahana ny asa soa izay azahoantsika tombontsoa amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ray andro nanontany an'ireo mpanaradiany manao hoe ayuridu ahadukum an yadkhulul janna, ny tsirairay avy aminareo va tia hiditra ao anatin'izany paradisa izany? De namaly ireo mpanaradiany manao hoe naam ya Rasulallah, endry iraka ny Allah. De niteny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam manao hoe qassirul amal wastahyu min Allahi haqqul haya. Ka ianareo anana an'izany karazana espoir na izany fanantenana farany ambony izany ary mahaizanareo menatra eo anatreny Allahu subhanahu wa ta'ala. Tahaka ny hoe mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mila mampirisika atsika fa hoe le volana Ramadan sy ny folo farany izay napetraka Allahu subhanahu wa ta'ala am'izao volana Ramadan izao dia volany fifaninanana azahoantsika an'izany paradisany Allahu subhanahu wa ta'ala. Volana ihany koa izay ananatsika an'izany fanantenana vaovao sy fanantenana farany avo izany. Tsy inona moa ny fanantenana izay iritsika tsirairay avy fa tsy ny hoe amin'ny ray andro antsika dia hiditra ao anatin'ny paradisany tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ary izay no tena fandresena lehibe. Misy teny manampahaizana manao hoe man nafasaka fi din fa nafisu, niza ny faninana aminao amin'ny lalan'izany finoanao zany, amin'ny lalan'ny fanatateranao an'ireo asa soa, fanaovanao fanompona ny Allahu subhanahu wa ta'ala, famakinao Qur'an, fanomezanao swadaka, de oka ianao ifaninana azy amin'ny lalan' zany asa soa izany. Angatatsika amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala mba omeny an'izany barakan Lailatul Qadr, omeny an'izany atsarany zany Lailatul Qadr zany, uvaliny Allahu subhanahu wa ta'ala avokoa ireo karazana asa soa ataotsika mandritry ny ty folo farany volana Ramadan ity, satria tsy haitsika moa vetsika mba hatratra zany volana Ramadan amin'ny taona ho avy zany. Ka izao raha laisirana bavajana isany anisany cadeau lehibe, fanomezana lehibe nomena Allahu subhanahu wa ta'ala atsika izao folo farany izao, ka oka atsika hay anararoatra am'izany alany Lailatul Qadr insha Allahu ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.